Zava-dehibe ny fisian'ireo talepatry ny asa vaventy eny anivon'ny renivohim-paritra samihafa satria izy ireny no mitady vahaolana avy hatrany raha sanatria tonga ny fahatapahan-dalana. Efa hiatrika amin'ny fotoam-pahavaratra rahateo isika izao ary ho avy ihany koa ny fotoanan'ny rivo-doza ka izany indrindra no antony fampifondronana ireo talepatry ny asa vaventy. Hanomezana azy ireo ny toromarika mikasika ny fomba fiasa vaovao tetỳ amin'ny Inifra Alarby. Marina fa zay ataon'ny ministera ny asa vaventy ny tompon'andraikitra voalohany fa mahakasika ny vahoaka malagasy rehetra zany sy ireo sehatra rehetra. Noho izany raha sanatriavina hoe misy lalana tapaka any agnivon'ny distrika na agnivon'ny faritra dia mandrapaha vita ny procédure rehetra miainga avy aty amin'ny Foibe dia anjarany any amin'ny taleparitra ny mifanatona mifandinika miaraka mijery vahaolana aingana mba amerenana ny fifamoivoizana amin'ny miaraka amin'ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Nomena toromarika ao anatin'ny fe-potoana fohy ireo taleparitra ireo mba hijery sahady ary ampiakatra aty anivon'ny Foibe ireo lalana zay aiaina efa misy menace fa mety ho tapaka mandritra ny vanim-potoanany rivo-doza sy ny fahavaratra ary any amin'ny toerana sy ny niveau zay misy anazy izy dia efa andray sahady fepetra miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ny toerana ary andefa aingana ihany koa ny tatitra aty amin'ny Foibe afahana misoroka mialoha ny mety ho fatapahan'ny lalana zany no ataontsika hoe gérer c'est prévoir. Mila mitovy ny fahazahoana ny vaovao sy ny toromarika enti manatanteraka ny asa. Antony iray mazava-dehibe an'izao fampifondronana ny talepatry ny asa vaventy izao izany. Fiognana zao zany no fiognana voalohany iarahako amin'ireo taleparitra rehetra sy ireo tale generaly sy tale mpandindra tetikasa ety anivon'ny Foibe zay taritina Andriamatoa secrétaire général. Satria voalohany aloha raha te azo vokatra aingana sy azo tsapain-tanana antsika dia mila mitovy ny antsoina amin'ny teny baiko hoe niveau d'information amin'ny tompon'andraikitra rehetra eto anivon'ny ministera. Mila mazava ihany koa ny baiko sy ny toromarika avy amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena sy Andriamatoa Prime Ministre mahakasika ny fomba fiasa sy ny fomba fifampitondrana azahoana vokatra aingana sy azo tsapain-tanana dia ny fametrahana ambony ny tombotsoa am-pirenena sy ny tombotsoa iombonana. Fomba fiasa vaovao napetraky ny ministera Fidson Richard Théodore mba hanome andraikitra avy hatrany ireo tompon'andraikitra eny fotiny ity no tanterahana ity. Zao zany mametraka fomba fiasa vaovao tsika mampandray anjara sy andraikitra bebe kokoa ireo tompon'andraikitra eny ifotiny manamafy bebe kokoa ny fiaraha-miasa eny anivon'ny governoram-paritra sy ny ben'ny tanàna sy ny solon-tenam-panjakana ary ireo sehatra tsy miankina mba tsy voatery miandry ny fahavitany ny procédure rehetra avy aty amin'ny Foibe tsika vao afaka mamaha ny olana fa misy karazana vahaolana azo raisina avy hatrany eny anivon'ireo faritra.